Manana didy ny ray aman-dreny ny milaza sy miteny kanefa kosa tsy tokony horohitina ka hitondra any amin'ny fifampizarazarana sy teny ao anatin'ny tambajotra tserasera ny teny izay mety latsaka sy mifandroitra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy azo jerena fotsiny anefa izany. Ny ray aman-dreny ihany koa anefa dia manana didy manetry tena ho amin'ny fandondona ambaravarana irosoana ao anatin'ny fampiresahana amin'ny alalan'ny fo madio mba ahafahana mandrindra sy isorohana sy ialana amin'ny fivoizana mikasika ny fifandrangitana ary indrindra ny fizarazarana. Manoloana ny fahasahiranana ankehitriny ihany koa dia tsy tokony ho jerem-potsiny izany fahasahiranana ny malagasy izany. Mila vahaolana maharitra. Hetsekilany anefa dia tsy ilaina ny korontana satria mety hiteraka fantrana miampy fantrana ka ialana ny fivoizana fifipoahana sy ny sisa. Vahaolana maritra mitarika ny amin'ny fihavanana, fampanjakana ny tombontsoa ho an'ny be sy ny maro, fifanomezan-kasina sy fifanajana ary ahafahana miroso ao anatin'ny famokarana satria ny famokarana ihany mitera-boka-tsoa amin'ny sosialy, ny toe-karena, ny kolotsaina no tokony imasoana. Mila miasa ny olona ary ny vahaolana vonjimaika dia tsy tokony hanaovana zanaky ny kiala hafa fampitoviana ny malagasy rehetra satria samy sahirana. Ireo ny fanehoan-kevitra izy rarara mamamponina izay sy mpamakafaka ny raharaham-pirenena ary mpandinika fiarahamonina raha ny vahiny teto amin'ny LUTV Madagasikara. Ny takaitrana vera ny 424 eo ihany, mety ny taona 524. Ny araha-malala ny fahasahiranana ny disadisa politika ny toe-lavareny ao mihitsy aza ny mihevitra fa tokony ametra-pialana ny fitondrana mandeha ny voambolana tsy fampiasany anaty fiarahamonina. Ahoana ty Madagasikara tiana tokony atao? Voalohany indrindra dia voavy akalaza ny tsaramanitra mihitsy izany vao hoe misantana zao taona vaovao dia reny ny firarian-tsoa ngamba ny rehetra samy miteny daholo hoe dia mirary taona zy na taona feno fahasambarana feno fahasoavana fa atao tsy lanitra olo le volana janvier dia efa hafahafa indray tsy rehetrarehetra hoe le firarian-tsoa ve ataontsika fomba fahazarana sy eo imolotra fotsiny ihany fa tsy tena vokatry ny foa ary iainana mandava-taona ka arahana amin'ny asa sy ny fihetsika izany. Zay zany tena tiako mba ataovy tena marina ny firarian-tsontsika dia ho hitantsika eny amin'ny fiainantsika sy ho hita ary-tsapahitanana eny amin'ny fiainana sy ny zavatra ataontsika hoe tena olona mitondra fiadanana sy fifaliana ho an'ny firenena sy ny fiarahamonina tokoa izay rehetra nanao izay firarian-tsoa zay. Eo ihany koa ny zavatra misy hitantsika ataoko hoe mizara roa miavaka tsara angamba ny fomba hoe fahitantsika ny eto amin'ny fiainantsika izany aloha amin'ny fotoanany asaramanitra aloha dia fomban-drazana ary soatoavintsika moa zany fa tsy fomban-drazana no hoe miteny ny ray aman-dreny. Tena didin'ny ray aman-dreny no miteny amin'ny fotoana asaramanitra ohatran'ireny dia samy milaza miteny ny ray aman-dreny ara-pitondrana tena manana adidy izy hiteny an'izany. Miteny ny ara-drazana sy ny ara-piarahamonina, miteny ny ray aman-dreny eny anivon'ny tokantrano, miteny ny ara-pivavahana. Manana adidy sy andraikitra masina ho amin'izany ny ray aman-dreny rehetra fa ny irariana fotsiny dia hoe miteny zavatra marina, miteny zavatra soa, tsara, mampiomona, mampandroso, mitondra filaminana. Zany ny zavatra mila ho tenenina zany dia efa samy miteny zany. Fa eto zany dia miantso ny say rehetra mihitsy mila hitandrina kely fa hitako fomba sasany ohatry somary tsy mahazo tiako ambara ve fa ny tena tiako tena hoe raha sanatry kosa misy zavatra tsy hifanandrifiny na misy fifanoherana eo amin'ny zavatra tenenina samy ray aman-dreny dia ny fahendrena dia tsy hoe ny fanohizana ny fifamaliana eny anaty tambajotra sosialy na eny amin'ny haino aman-jery na sanatria ny andalam-be, tsy zany no fahendrena fa ny fahendrena ho an'ny malagasy ray aman-dreny manam-panahy, manan-tsaina, malala tsara ny asa sy ny fahendreny dia ny fifanantonana, ny fifampiresahana mazava sy hoe inona ny tianambara mba tsy sanatria mahita ny ray aman-dreny famaly efa zavatra ratsy ny hoe mahita ny dada sy neny miady ao an-trano ny zanaka zava-doza zany ohatra ratsy zany manimba zavatra zany fa rehefa samy miteny
hitada sineny na samy ray aman-dreny ka misy tsy fifampitoviana dia ny fifanatokonana, fifampiresahana, ny fifamezakasy na siaje, ny fanantona hoe inona ny tena tokony ataontsika amin'irety malagasy zanatsika eto. Fa ray ihany ny antefany ny asa ataon'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ara-piarahamonina sy ny ray aman-dreny ara-pitondrana. Ka zay mahatsiaro tenao ray aman-dreny dia tsy tokony vohim-pisaraha fa mitady foana ny fanantonana. Misy ny teny hoe misokatra manoka barabarany zahay. Tsara zany toetrana ray aman-dreny zany, dia misy zany tokony hoe tonga manantona zany, misy manoka baravara fa alohany amin'ny kafana baravarana mifosika ny saina tsy mifanampy sy kafana ho maro mandio. Zay tena tiako tenena fa ny ray aman-dreny tsy mijanona fotsiny amin'izany hoe manoka baravarana zany, fa ny tena ray aman-dreny koa afaka mandom baravarana, manana toetra manetritena ny ray aman-dreny mandom baravarana. Ohatran'Andriamanitra manana ny fahefany sy ny fahamboniany sy ny heriny fa midina hatrany an-tranon'omby mba hisiany famira-piratana sy ny fiadana. Tsy mety ny mijery firenentsika ao anaty fantrana fotsiny ohatr'izao, fa eto ny tena tiako tena koa fa tsy mety koa raha ny sanatry ny vava eo anatin'ny fahasairana dia andao sanatry ny vava hikorotana. Zay hoe asiana fanapoahana moa tsy haiko intsony hoe fipoahana. Zany ve no vahaolana efa ela be zany teto efa miverimberina teto zany efa ampolo taona maro dia hoe io ny mandra firenena tsy azo jerena fotsiny amin'izao io, fa tsy azo atao koa mitondra ny firenena hoe ho amin'ny korotana. Zay teo zany teo andao ary ho amin'ny fanakorotana fa fahantrana miampy fahantrana ndray koa ny ateraka izany. Ka manoloana n'izao zava-misy ainantsika izao dia misy tokoa hoe vahaty hoe vahaolana vonjy maika manoloana fahantrana fahasairana raha tsy afaka amin'ny sakafo raha tsy manana zao ny olona misy ny azo hoe omena dia tsara zany fa tokony hoe ampitoviana ny olona, tsy misy sandana, tsy misy fanavahana fa samy malagasy, tsy misy loko politika, tsy misy loko mpinoana na loko mpiaviana ny fahantrana zany. Ka rehefa hoe manampy dia ampiana ny rehetrarehetra ray tanàna fa manjary mampiadana ray tanàna, fa tsy mety koa ny mitaiza ny olona ho ao anatin'izay tolotolotra zay foana hoe lasa zay dia mila sandana dia miandro mahazo fotsiny tsy miasa tsony olona fa miandro eny izy no lasa miady amin'ny fiainana hoe miady laharana, miady an'izao zava-doza zany. Ka mila vahaolana matotra ihany koa ho amin'izay tena hoe vonjena ny olona aloha amin'izao fahasairana izao, fa inona ny vahaolana matotra ny ady tena teo foana hoe tsy afa-tsy ny famokarana ihany, famokarana ny famolana ny arena no menjana antsika, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fitrandrana sy ny fanodilana ny tena arena no menjana antsika. Zany no tena zava-misy, zany no vahaolana matotra tokony hidirantsika azakazantsika. Fa raha antsika koa mbola miazakazaka amin'ny fiakinan-doha amin'ny anverany dia tsy mahagaga ny vahoaka malagasy raha miankin-doha koa izay tia atao anatintsika miandry. Fa misy vola be avy iny misy vola amin'ny anao dia ho zaraina indray koa manasizana zany, fa mila miasa ny olona. Tsy fantatro na ozona na tsodrano an'ny olombelona ny hoe ny antsembohan'ny tavanao no hinananao, fa zany ny lalan'ny olombelona zany. Ka tsy tokony hoe ho tezaintsika amin'io fa manimba olombelona zany, manimba fiarahamonina koa. Ka dia ny fampandrosoana dia fiaraha-miasa, fiaraha-mienta tsy manakana ho amin'ny tena famokarana dia ny fahasitrana ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-politika sy ny ara-kultoraly. Zany tena zava-dehibe ho amin'ny firenentsika.